1 250 000 immigrants temporaires no alefan'ny Canada mody amty 2025-2026 ity. Eny efa hitantsika moa ny États-Unis zay taretin'i Donald Trump efa nampody vahiny marobe izay lazaigna hoe tsy manana taratasy ara-dalàna. Nahitantsika malagasy 10 tao agnatiny tao raha tsy diso ny fitadidiako. Fa ny ministèren'ny immigration Canada dia efa nanao annonce mialohan'igny fa hampody immigrants temporaires 1 250 000 be zao. 1 250 000 immigrants temporaires no alefan'ny Canada mody amty 2025-2026 ity. Io zany quel que soit permis d'études, visa visiteur, ni permis de travail temporaire, ni demandeur d'asile, sy ny sisa dia ho alefa mody 1 250 000 isan'olo ho alefa mody amty 2025-2026 ity. Ho ambaratsika amin'ny vidéo magnaraka ino ny fepetra na ny condition tadiavin'ny Canada ho afahany hampody anao. Ataontsika vidéo magnaraka izay. Fa azadigno ny mampiasa ny application Liban raha ohatra ka anao eto Canada na États-Unis, mampiasa ny application Liban dia mi-click ny lien ao amin'ny bio ny page ny taretra na ao anatin'ireny partage ataon'ny taretra regny, azahoanao 10 minutes gratuite iantsoanao amin'ny fotoagna rehetra, iantsoanao naizanaiza, magnamora ny fiainagnanao ny application Liban, agnamora ny fifandraisanao any amin'ny la famille-nao ihany koa. Dia azadigno mampiasa ny application Liban.